Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Tsy misy olona tanteraka eto ambonin'ny tany kanefa izay olona rehetra manana fahazarana ratsy ka mbola mifikitra sy tsy mahafoy izany dia tsy maintsy ho tratry ny tampoka tsy hampozina indray androany satria ireny fahazarana ratsy izay notezainy ireny ihany no hamotika ny fiainany. Averina indray ary tsarovo mandrakariva fa izay fahazarana ratsy tsy potehitsika dieny izao dia hamotika antsika aoriana kely ao. Anio ary dia maniry ianao anaiky andray sy iainy tsara ny feon'ny fanahy masina izay tsy mitsahatra mibitsika aminao Jesosy. Nomeny ianao mantsy ny fanahy masina mba hanoro lalana sy hanova ny fiainan-dratsinao, ny fiainan-dratsiko. Tsy manery izy fa tena iriny kosa ny ahitantsika ho mpankatoa azy, hiova fo, hanana fitondrantena vaovao, hanana toetra sy fisainana mihatsara trany. Tsaro fa raha hoy isika hoe tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ato anatintsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Jaonina 1:2, 9 sy ny 10. Na inona miseho sy zavatsarotra manjo zay manjo tomany sy toleo zay mety ankarary fo zany fo de mpanjino sy jereo fa indro misy zavatso natolotry lalaio fa olana Jeso Antokopihira feo arivo. Izay tasile tezary mampivadipo zany fo na haizano ale tolala maizina avuko defizao de mijere fa indro misy zavatso natolotry lalaio fa olana Jeso AWR zay lay onjany fanantenana. Ivavitsikety tsy fantatra zay mboliseo zaiseo toizanany ty fatokina noaseo ny finonano atanja ny fandreseny fazonao natolotry lalaio va olana Jeso Harena ny fahasalamako. alio misoroka toy izay mitsabo. Fivaliana trano no iarana aminao atao anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Miarahaba tompoko dia mirary antsika rehetra mba samy ho salama. Isan'ny mampitondra takaitra ny fahasalaman'ny olona iray ny tsy fahampiana vy na fera ao amin'ny vatany. Mety ho tratry ny tsy fahampiana vy na fera avokoa ny olona rehetra. Inona no azo atao amin'ity tsy fahampiana vy ity? Manana torohevitra mahasoa antsika
ny dokotera Georges Pamplona amin'ny alalan'ny ranom-boankazo marihitra izay mifototra amin'ny voankazo maina toy ny noix de cajou na koa voanina mahabibo. Eo ihany koa ny voankazo noamainina izay amperahana voasary makirana dia samy loharano ahazoana vy avokoa izany rehetra izany. Betsaka tokoa ireo sakafo natoraly izay ahitana fer na vy. Raha ny noix de cajou zao ohatra na voanina mahabibo ny resahana dia mitondra vy eo amin'ny 4,20 miligrama isaky ny 100 grama izy. Izany hoe intelo betsaka lavitra kokoa raha ampitaina amin'ny hena mitovy lanja amin'izay. Ny olana kely fotsiny amin'ireo fer na vy azo avy amin'ny zavamaniry dia no izy elaela vao voarain'ny vatan'ny olona. Na izany aza nefa ny fihinanana ireo noix de cajou na voanina mahabibo, ny raisin sec na voaloboka noamainina na koa ireo mety ahitana fer na vy maro samihafa dia lasa mahomby kokoa toy ireo vy azo avy amin'ny hena rehefa ampiarahana amin'ny asidra organika toy ny vitamina C na koa asidra sitrika toy ny voasary makirana na voasary. Misy foana zany ny vahaolany. Inavy ary ny zavatra ilaina amin'ity ranom-boankazo marihitra manampy antsika amin'ny tsy fahampian'ny vidy. Betravy mena lehibe atsasany. Atsasany ahoana moa tokony ahoana? Eo amin'ny 400 grama eo zany izay lanjan'ilay hoe atsasany izay. No masahana izy io mba hanamora ny fanapotehana azy. Dia ny voaloboka noamainina na ny raisin sec 3 sotro, ka ny 1 sotro dia eo amin'ny 15 grama eo. Raha azo atao dia ilay tsy misy voany no atao. Ny voanina mahabibo kosa dia 3 sotro, ka ny 1 sotro dia eo amin'ny 13 grama eo. Dia ranona voasary makirana na ranona citron isika 2 sotro, ka ny 1 sotro dia eo amin'ny 15 mililitatra eo ny fatrany. Ary rano-tsotra 1 tasy eo amin'ny 5 litatra eo. Averiko ilay zavatra ilaina teo betravy mena lehibe tokotokony 410 grama eo, atsasany izany. Masahana izy io mba hanamora ny fanapotehana azy. Dia voaloboka noamainina 3 sotro, raha azo atao dia ilay tsy misy voany. Dia voanina mahabibo 3 sotro, ranona voasary makirana na citron 2 sotro, ary rano 1 tasy. Ahoana fomba fikarakarana azy? Arotsaka miaraka anaty mixeur na izay fitaovana hanapotehana azy ny voanina mahabibo sy ilay voaloboka namainina. Dia asiana rano izay mahasarona azy. Dia potehana tsara mandra-pahatonga azy ifangaro tsara. Rehefa tsy misy mivaingavaingana tsony izy dia aroarona tsara izay vao arotsaka ny betravy, ny ranona voasary makirana sy izay ambona rano eo. Dia averina apotehana na mixena ifangaro tsara indray. Mandra-pahatonga azy mifangaro tsara tanteraka. Dia azo ilay ranom-boankazo marihitra manampy amin'ny tsy fahampian'ny vy na ny fer. Marihana fa mety tsara ho an'ny olona misy diabeta io ranom-boankazo io. Isan'ny mitarika amin'ny tsy fahampian-dra na anémie ny tsy fahampiana fer na vy. Izay no ndresantsika ny vahaolana amin'ny tsy fahampiana vy teo. Fa inona kosa indray ary ny tokony atao raha toa ka efa mbiakoditra ny anémie na ny tsy fahampian-dra ho isika. Tsara ho fantatsika aloha fa ny ranom-boankazo miloko maitso matetika dia manampy amin'ny famokarana ny rahamena ao amin'ny vatana. Ny loko maitso-ndreo zavamaniry mantsy dia noho ilay antsoina hoe chlorophylle na koa efa maitso izay ao anatiny. Pigment na loko mifototra magnesium. Ny loko menandra kosa dia noho ilay antsoina hoe hémoglobine. Pigment na loko mifototra amin'ny fer na vy.
mahagaga tokoa satria mitovy ny drafitry ny molekula ny chlorophyle sy ny hémoglobine dia mety izay tokoa angamba no mahatonga an'le ravina sy voankazo miloko maitso toy ny epinara na zavoka anampy betsaka amin'ny famokarana ny rà. Inona ary ity ranom-boankazo miloko maitso ilaina indrindra amin'ny tsy fahampindra ity? Kiwi antoniny habeany 2, tokotokony eo amin'ny 7 grama eo ny iray amin'io kiwi io. Zavoka antoniny atsasany tokotokony eo amin'ny 100 grama eo izay lanjan'ilay zavoka antoniny atsasany izay. Epinara iray tasy 30 grama eo ny fatrany. Ranom-boaloboka iray tasy eo amin'ny 5 litatra eo ity ranom-boaloboka iray tasy ity. Raha mety dia ranom-boaloboka voavita fa tsy nolona no ampiasaina. Ary melasy na ranom-pary 2 sotro ka eo amin'ny 20 grama eo ny iray sotro, na ihany koa sirop d'érable hitantsika eny amin'ireny tsena lehibe reny izy io. Averiko ilay zavatra ilaina amin'ity ranom-boankazo miloko maitso manampy amin'ny tsy fahampindra ity. Kiwi antoniny habeany tokotokony 70 grama eo ny iray. Zavoka antoniny eo amin'ny 100 grama eo ny fatrany. Epinara iray tasy 30 grama ny fatrany. Ranom-boaloboka iray tasy 5 litatra eo. Raha azo atao dia ilay tsy nolona fa voavita ny ranom-boaloboka, ary ranom-pary 2 sotro na sirop d'érable. Ahoana ny fikarakarana azy? Voasana ny kiwi sy ny zavoka dia esorina ny voniny. Arotsaka ao anaty fitaovana fampotehana na mixeur ireo fangaro rehetra dia potehanao mba ho lasa mifangaro tsara izy rehetra. Tsotra dia tsotra ny fikarakarana azy. Dia avy eo azonao sotroina. Mahavita fatra indroa izy io. Fatra indroa amin'ny 1/2 litatra. Azon'ny olona misy diabeta sotroina tsara izy ity, fa zao kosa nefa tsy atao be loatra fa atao amin'ny antoniny. Atreo indray ary aloha no amaranana ny resadresaka ara-pahasalamanan'io. Melo izany dia tiana ny manentana anao hanao fampiarana mba hahasoa ny fahasalamana, satria izay ny tanjona ankendren'ny fandaharana mba ho salama isika rehetra. Jedidiasy Zoanitra no ny farimbona na hatotoza izany anao, samy makosa ny teo amin'ny lafiny teknika, dia mirary fahasalamana ho an'ny malagasy rehetra. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena. Ry mpiany malala, fifaliana mandrakariva ho an'ny tenanay pastora Zafinatona Saint Gilbert ny miara manatona ny seza fiandrenan'Andriamanitra ampanetretena miaraka aminao, anymy azy ny aja sy ny voninahitra ny dera ny saotra, fa mendrika an'izany hatramin'ny taloha ankehitriny aroa mandrakizay izy. Nahoana? Satria izy ny mpamorona sy mpahary izao rehetra izao. Tao anatin'ny enemana, nanao ny mazava izy, nanao ny abakabaka, nanao ny zava-maniry maro samihafa, ny masoandro sy ny volana ary ny kitana, nanao ny biby anaty rano sy ny voromaniry amin'ny abakabaka, nanao ny biby mandady sy ny kisaka amin'ny tany. Ary ny teny manao andeha isika morona ola tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika. Indrisy nefa rehefa ratsaka tao anatin'ny fahotana isika, dia efa namolavola amiplanany famonjena izy, ary tsy vola fotsina volamena na navotana antsika ho afaka amin'ny fitondratena adala zasika tamin'ny etin-drazana, fa ny rasoan'ny Kristy. Izany hoe Kristy mihitsy nanolo tena mba hamonjy atsika, koa mendrika ho azy ny dera ny aja ny saotra ny voninahitra. Tsara tare reo razam-bentsika, tsara tare amin'ny lafiny rehetra, kanefa rehefa ny sarisary zoro teo akaiky ny azo farantsara sy ny ratsy eva,
ny azakazaka satana niditra atao anatin'ny menarana biby fetsy indrindra ary dia nandrobo azy. Raha mihinana nio azo io anareo dia tsy marina akory zany tenin'Andriamanitra izany. Hoy satana, tsy ho fatsy akory anareo, hitovy amin'Andriamanitra ianareo, ahiratra ny masonareo. Resy Eva nanandrana ary nitondrany koa i Adama. Mino aho, rehefa makasary an-tsaina an'izany fa nisy resaka lavabe nataony Adama sy Eva. Nisy resaka lavabe. Fa inona zao nataonao zao? Fa inona ny zavatra nitranga tao? Fa ianao ve tsy mba nakeo amin'ilay hazonaina? Tsy hazonaina no entinao fa azo falanan-tsara sy ny ratsy. Fa tsy tadidinao ve ny tenin'Andriamanitra tamintsika hoe ho faty tokoa anareo raha mihinana an'io? Dia ilay fisary an-tsaina ny valy tenin'ny Eva. I Eva izay fa resy lahatra tanteraka mihitsy ny amin'ny tenin'ny devolo satana mahay miresaka. Devolo satana mahay mandahatra amin'ny fomba feno fanangolena sy fandroboana, mandresy lahatra tanteraka. Ary dia nifindra tao amin'ny Eva koa izany fomba fandreseni-dahatra tao amin'ny satana izany. Ka dia nanampitamby any Adama teo izy, nanangoly any Adama teo izy, dia roboka ninana koa i Adama. Tafiditra ny fahotana. Tonga teto amin'ity zao tontolo zao ity nivokatra ny fahotana. Tsy mitsahatra miteny nefa Andriamanitra amin'ny feo fieritreretana. Tsy mitsahatra miteny nefa Andriamanitra amin'ny toe-javatra. Indro ny toe-javatra nitranga tamin'izy mivady. Nahiratra tokoa ny masony. Nahita ny tsy fahita. Teo dia nosarona ny voninahitr'Andriamanitra ny tenany manontolo. Ankehitriny niala ny voninahitr'Andriamanitra. Manentaka ny voninahitr'Andriamanitra amintsika ny fahotana. Hitan'izy ireo fa mitanjaka izy ireo. Mampitanjaka ny fahotana. Manahoana? Ny fahitantsika ny fomban'ny olona amin'izao fotoana izao. Mitanjaka ihany satria miavoto-pahotana, miafeno fahotana, ivangongon'ny fahotana ty zao tolo zao misy antsika ity. Mampitanjaka ny fahotana. Na lahy na vavy zao dia mitanjaka ihany. Mampitanjaka izany fahotana izany. Fa saingy nahasamihafa ny Adama sy Eva sy ny olona ankehitriny. Nahalala menatra i Adama sy Eva dia lasa niery. Fa ny olona ankehitriny toa miatsy mahalala menatra. Aseho amin'ny fahitalavitra izany miamitanjaka izany. Ary aseho eny amin'ny arabe, aseho any amin'ny toeram-pivoriana, indrisy fa aseho hatrany am-piangonana izany toe-javatra miamitanjaka izany. I Adama sy Eva dia niery ary indro fa nanjaitra ravina aviavy. Moa ve ry mpiany malala? Tsy ilay feo fieritreretana izay indro ankehitriny fa nitodika tamin'Andriamanitra no mbola nahatonga azy ireo niazakazaka niafina ary nitango ravina aviavy. Nanjaitra izany mba ho tafiana. Atodio any amin'Andriamanitra ny feo fieritreretantsika. Atodio amin'Andriamanitra ny saitsika. Dia indro fa ahaiafina isika. Ahaihery isika noho ny fitanjana eo amintsika. Ary katsaka fomba hanaronana izany fitanjana izany. Ary amin'ny Apokalipsy 4 dia ny fiangonana anisany no ambara fa mitanjaka. Izao fiangonana farany izao Apokalipsy 4 ny 7:10. Afatra ho an'ny Laodikia aminaran'i Jesosy Apokalipsy 4:7. Fa hoy ianao manan-karena sy efa niary fananana be ao ka tsy manan-java-mahoro, kanto tsy fantatrao fa ianao no ilay osy mandra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Manahoana ny fitafitsika menakavy eo am-piangonanao? Mitanjaka. Ary ao ary sika samy tanjaka. Maika feny amin'ny arabe, any amin'ny toeram-piasana, any amin'ny toerana maro samihafa izay misy antsika any. Fiangonan'Andriamanitra mitanjaka. Mbola veloko ndray mandeha indray. I Adama sy Eva nahalala menatra ka niery. Fa isika ve mbola mety mahalala menatra? Ka afaka hitady vahaolana ny amin'izany fitanjahana izany. Ny feon'ny fieritreretana mitodika amin'Andriamanitra.
andray ny onjam-peo avy amin'Andriamanitra ny fandraisam-peo amin'ny saitsika no vahaolana ahatonga atsika hiafina sy hiery. Ary rehefa miafina sy mihery no ny fitanjahantsika isika vo afaka handreindray ny feon'Andriamanitra aminao hoe ry Adamo aiza moa ianao, ranonao aiza moa ianao, aiza moa ianao, manahoana ianao ao, fa manahoana ny fitafianao ao, manahoana ny mombanao ao. Mbola renao ve zany antson'Andriamanitra zany hoe aiza moa ianao. Amin'izao vanim-potoana velomantsika izao, sady efa mitabataba ny izao tontolo izao no rentsika, ny hery mahery vaika, miasa mahery vaika no rentsika sy mianjady amintsika, ka dia mitanjaka ihany tsika satria Satana mampitanjaka. Ry mpiaino malala, te hamonjy antsika Andriamanitra, miteny amintsika amin'ny alalan'ny teniny izy, ka miantso manao hoe aiza moa ianao. Iary vavaka isika, Tompoandriamanitra eo misotranao zahay, satria miteny mivantana aminay tokoa ny teninao, fa mampitanjaka ny fiainonay ny tenin'ny devoly sy Satana, mampitanjaka ny fanarahanay ny baikon'ilay devoly sy Satana, mampitanjaka ny fisarahana aminao, mampitanjaka ny fahotana. Votim-pahotana loatra ity zao tontolo zao misy anay ity, ka indrisy fa mitanjaka ihany, indrisy ny fitafiana, ary antso mitalakotrokotroka anao taonao amin'ny Laodikia, izay mitanjaka ilay fiangonana amin'izao andro farany izao. Vonjeo izahay, antso izahay manao hoe aiza moa ianao, fa ny olana goavina dia mbola renay ve ny antsonao izay metefa aminay manao hoe aiza moa ianao, te hamonjy anay ianao. Vonjeo izahay Andriamanitro, amboary ny feo miferitreretanay, amboary ny isanay hitodika any aminao, ampahitao ny toe-javatra maro samihafa amin'ny fiainanay izahay, atsapahanay ny hafatra sarobidy avy aminao, fa te hamonjy anay ianao. Ampeo izahay hianatra ny teninao, ampeo izahay mba hamaky ny teninao, ahatonga anay ho tonga saina, fa mitanjaka izahay, ka te hamonjy anay ianao amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Giovanni misy feo mibitsika mora tsy miato, feo malefaka feno fity sy tambitamby, miantso hoe anakatolori atolori ahiny fona, fa omekuana avokony fiadanako, hatrizao aonombola miandry fona, nianoloranao ny tenanao sy ny fonao, azalavinao izany feko zay mibitsika mamponao, oekeo fa ho sambatrianao ry olonao, oekeo re Jesosy aza mba manamafiny fo, omeo azy hitondra ny fiainanao, aza lavinao izany
matahotra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Feony tompono miantsoanao sy miato momba henonao vareza ry olombelona tianyanao eny tiany tokoa ka tiany hatramin'izao izy nona foiny any amozy anao oekere Jeso azamba mana mafiny fo umeo azy itondrany fiainanao tianyanao eny tiany tokoa ka tiany hatramin'izao izy nona foiny ainy amozy anao oekere Jeso azamba mana mafiny fo umeo azy itondrany fiainanao tianyanao eny tiany tokoa ka tiany hatramin'izao izy nona foiny any hamonjy anao izy nona foiny any hamonjy anao hamonjy anao. Voatsinapy aza manao toy ny zingalan'nybolavo sy ny tandratsotrina mbomanombola tsara vatana fa ratsy molotra. Lay feon'ny fanantenana. Mahazofa endrena, mahazofa alalana. Fianarana sy fanabazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena darena zaro tsy mahahitra fa tsara manajery lavitra ny fianarana re azatsanina fa manomana na olombanina. Dia ankafaliana indray no iantranoan'ny feo fanantenana ao tantokatranonao sy anlorana anao ny araabo mba hampirariantso dia hoza hoe tahaka amin'ny fody lamamangy ray lovana isika ka izahay zay mamangy misitsika ianaovagina kosa mihirahira dia samfaly sika ny dikan'izay ho ampiko ny sosiny tsarany ianao miarabana mananaritiana dia anterina ny fiarabananao mpiaino nentin'ny namana lantora misa Joely teo ny tananay tokoa ny foy ka tsy ahenika ny tokantrano izay mahare an'izao onjam-peo izao fa ny fonay kosa dia lava mahenika ny mpianakavy dia atolotra ianao mpiaino ny manahoana vavetivety sy ny akory fantom-patenana dia samota ilay nahary ane isika rehetra miarabanao ihany koa namana lantora misa Joely. Eny are ny ela tsy azo lalovam-potsiny izay rehetrarehetra izay fa ndeha hiroso amin'ny fandaharana isika namana lantoary misa Joely melohan'izany nefa dia tsara mandrakariva ny anomboana an'izao fandaharana izao amin'ny vavaka.
rainao eo izay any an-danitra ho amasinina tokoa any ny anaranao, atolotranao ny dera ny laza ary ny saotra izay efa anao taloha sy ankehitriny ary mbola ho anao mandrakizay eny misaotranao tokoa ny amin'ny fitahiana sesehena natolotra ao anay ka mbola antony mahatafahoana anay amin'ity mpiaina ity. Enona dia fantatray aza fa mpanota izahay tsy miafina aminao koa izany rehetrarehetra izany dia irinay ny famelan-keloka avy aminao ray malala noho ny amin'ny rahasoan'i Jesosy Kristy ilay zanaka malalanao nomenao mba hamonjy sy hanafaka anay amin'izany. Ray malala, mijereny ray aman-dreny rehetra amin'ny fomba manokana, mitahia azy ary aoka ianao na hamany ny olana rehetra, indrindra ny olana ara-panabeazana izay toa mitombo mitombo isan'andro ankehitriny. Dia avangio amin'ny alalan'ny fanahinao masina ireo tokantranon'ireo, indrindrindrindra ireo zanan'ireo mba hanana fahendreny, hanana fahaiza-miaina, dia tazony eo anao mandrakariva ny mpianakavy ka omeo tanjam-pinoana mba haritra hatramin'ny farany, mba hiara-mandova ny fiainana mandrakizay ny ankonana iray manontolo. Dia isy hafaliana tsy ombitratra rehefa ny amin'ny fiainana mandrakizay ny mpianakavy, satria nampanantenanao fiainana mandrakizay izy dia tafahoana somatsara any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Inona fa miaino izany vavaka izany ianao ray malala, satria noho ny amin'ny anaran'i Jesosy ilay tianay no anonona n'izany vavaka izany. Amen. Inona fa hipaka any amin'ireo mpiaino ny valim-bavaka avy amin'ilay nahary antsika. Eny ara namana lantoary misa Joely, inandray no masaka azo atolotra ny mpiaino atsika anio. Anio sika izany dia iresaka ilay didy 12 ray aman-dreny sy mipanabe. Dia no resantsika anio dia ny didy 13 izay milaza manao hoe aza manolokoly zaza. Aza manolokoly zaza, izay ny didy 13 ho an'ny ray aman-dreny sy ny mpanabe. Mba fampatsahivana kely fotsiny, maninona ihany tokoa moa izany raha ohatra ka ataontsika hoe mamerindesona kely, satria rehefa hay le izy dia mipetraka ao anatin'ny saina dia lasa fanao ary lasa mahazatra, lasa toetra ny hafarany. Ny voalohany dia ny hoe azam-banina na dia baina ny zaza. Efa nandany fotoana nisitsika anjery an'izany. Niaraka tamin'ny faharoa ny hoe azaraonana na ambanana ny zaza. Dia inona santenaina fa samy nanao ny ataontsika hoe fampiarana sika rehetra, dia mbola toizana foana ny fampiarana fa mitondra fombiazana izany. Ny amin'ity anio ity kosa ny didy 13 izay efa nolazainy namana lantoary misa Joely teo, aza manolokoly zaza. Ao anaty koa moa izany hoe manolokoly zaza izany namana lantoary misa Joely. Dia inona ny olana raha ohatra ka mba manao an'izany ny ray aman-dreny na ny mpanabe? Ny hoe manolokoly zaza dia mitovy amin'ny hoe manao kolikoly amin'ny zaza. Manolokolikoly amin'ny zaza. Na mampanao zavatra ny zaza amin'ny alalan'ny fanomezana zavatra na vola izay omeny ray aman-dreny azy. Na koa miteny hoe aza miteniteny amin'ny eny na aza miteniteny any dada fa omeko an'izao ianao sy ny sisa. Io zany le karazana hoe manafina zavatra ianao dia le zaza no omenao ohatra hoe vola na fanomezana mba tsy teniteny ny zavatra izay hitan'le zaza nataonao. Zay ny anankiray. Fa misy koa hoe mahazo fanomezana ianao na mahazo cadeau, ohatra bisikilety, zaribakoly, mahazo tablety, mahazo telefona sy ny sisa, na mahazo fanomezana hafa ianao rehefa mahazo voalohany any am-pianarana. Inona zany no olana sy mety maharatsy an'izany namana lantoary misa Joely? Ny olana sy ny maharatsy azy namana anaritiana dia lasa lalaovin'ilay zaza aloha ny ray aman-dreny, ary ararotiny io fanolokoloina izay ataon'ny ray aman-dreny io na ataon'le dada na ataon'le reny zany mba azahoana zavatra any amin'ilay ray aman-dreny.
de lasa mifantoka amin'io zavatra ho azony io ny sainy fa tsy mifantoka amin'la dinga-pivoarany tenany manokana. Ary tsy hanao zavatra ihany koa ilay zaza raha tsy omena zavatra na raha tsy tambazana zavatra anankiray na maromaro. Ny olana amin'ilay izy raha tambazanao ary zato io zaza io androany mba tsy teny ny zavatra izay hitanao dia mety raha tsy omenao raonjato ndray izy tsy anaiky raha pitso raha ohatra ka mahita an'izay zavatra izay na koa zay koa le fanambazana hoe raha tsy tambazanao zavatra ambonimbony kokoa indray le zasa tsy hanao zavatra mety ao amin'ny fianarana ohatra na eo amin'ny toetrana. Zay le rafiny anankiray fa ny faharoa dia zao hoe tsy ezaka amin'ny herin'ny tenany mihitsy le zasa fa hianteritra mandrakariva amin'ny cadeau, hianteritra mandrakariva amin'ny fanomezana, tsy hanana an'lay maizy mazay azy mihitsy izy fa aompany amin'ilay cadeau ny fiainany iray manontolo. Raha azoko tsara zany na manalanto ary misy atsoely le zahatra ny lazainao de tsy haneo zavatra tsara mihitsy zany le zaza raha tsy hampanantenaina cadeau. Ary raha ohatra ka tonga ny afatany rany izy ka tsy isy an'izay fanomezana izay de mety tsy hanao nininina ihany koa izy. Zay mihitsy zay ny le olana rehefa zarinao an'izay izy hoe misy tambiny zavatra atao de tsy hanao nininina mihitsy izy. Ary zay le lazaiko hoe miompana amin'iny fanomezana iny ny sainy sy ny fony iray manontolo. Zany hoe lay maizay azy sy lay maizy azy mihitsy ny potika. De eo amin'izay rehefa tsy eo le cadeau tsy manana fahatokisantena izy, tsy hanana fahakafizantena izy ary tsy hafantatra ny tenany mihitsy io zazy io fa ny cadeau ny fantany. Zavatra fantany zany de le cadeau ampanantenana azy de zay. Ary rehefa tonga eny anivon'ny orinasa izy de tsy hanao ny asany tsara mihitsy raha tsy ampanantenany mpampiasa zavatra na fanomezana ho azy. Raha tsy mampanantena azy zavatra fanomezana mpampiasa azy. Zay le maharatsy azy zany hoe le maizy le hoe fotom-pahavanonan'le zaza mihitsy zany ny tsy hananany tsony fa miantehitra amin'ny fanomezana izy. Tena mamotika le fanambatambazana zaza ny fanomezana ninninona mety ho karazany. Inona zany vahaolana hatolotra mba tena ialan'ny ray aman-dreny sy ny mpanabe amin'ity atao hoe kolikoly iarana amin'ny zaza ity namana lantoara misy atsoely. Ya ny vahaolana dia ny tsy fanolokoloana zaza de fadina ohatra ny anak'Andriamaso zany ny fanolokoloana zaza satria miteraka fahapotehan'ny maizy sy ny maizay an'ilay zaza zany le fahaizany mizy an'ilay zaza zany tsy misy itsony fa mifototra amin'ny fanomezana sy ny fanambazana ilay zaza, fototra amin'ny kolokolo ny fiainany iray manontolo. Ary tadidio tsara fa ny ray aman-dreny dia tahaka ny manorina trano isika teto amin'ny fandaharana. Manorina trano anankiray rehefa manabe ny zaza, mametraka ny fototra ny ray aman-dreny, manangana ny rindrina, mametraka ny tafo. Ka raha ohatra ka potehanao ray aman-dreny amin'ny fanolokolena io fanorenana izay ataonao io dia ilay fototra fotrolona mihitsy no arodanao dieniny any am-piandohana dia ilay rafitsain'ilay zaza mihitsy zany no ongotanao amin'ny fanolokoloana izay ataonao. Noho izany raha misy fahadisoanao ray aman-dreny zany ka hitan'ilay zaza dia ianao ray aman-dreny aloha no mila miaika ny fahadisoanao voalohany. Rehefa avy eo dia adidinao ny milaza sy miaika izany fahadisoanao zany any amin'ny vadinao mba tsy isin'ny olana satria sao de tonga n'le zaza andray io de lasa le zaza indray no mahazo ny jeranena mety voakapoka sy ny rehetrarehetra ary mety tsy tianao tsony le zaza fa tsy tsara zany ny manafiny zany amin'ny alalan'ny fanolokolena ny zaza voaloha mifampiresaka rehefa misy fahadisoana izay nataony ny andaliny na ny ankilany. Ary raha tianao ray aman-dreny zany nahitany zanakao fahombiazana amin'ny fianarana izay ratoviny de fankahirezana sy teny fampirisihana tao aminy fa tsy fampilendalendana azy amin'ny alalan'ny fanomezana na ny cadeau. Zay mihitsy namana anarity de lazao aminy fa mahay izy ary vitany io
ary tsy vitany hoe milaza fotsiny ianao fa atokiso mihitsy izy atokiso amin'izany zavatra lazainao zany mihitsy izy ka raha hitanao kosa nefa fa tsara raha omena fanomezana izy dia aoka mba aotiaorinan'le voka-panadinana no amezana ho azy fa tsy any aloha amin'ny alalan'ny fampanantenana sy ny fanambazana azy fa mendrika fanakolokoliana azy zany na hoe kolikoly iarahanao amin'zazy zany dia tena manimba azy araka ny fanazavan'ny namana lantoarimisa joely teo marina mihitsy zany namana Nardina mazava ny amin'iny namana lantoarimisa joely fa inandray ary ny tsaro fantatra manaraka namana lantoarimisa joely ya iresaka mipikasika ny didy fahefatry ny ray aman-dreny sy mipanabe indray tsika namana Nardina tsaroko le izy namana lantoarimisa joely efa nitany isaina teto efa mitady irekitra ao andosa hady aza terena anapa-kevitra amin'ny toetra ekenao ho an'ny tenany ny zaza misaotranao namana Nardina fa zay indrindra le izy aza terena anapa-kevitra amin'ny toetra ekenao ho an'ny tenany ny zaza ny vokadratsiny sy ny vahaolana aloha ifampiresahana indray ary ya matetika hitombenibeny fa tena tia ny ray aman-dreny io maneriny zaza napa-kevitra amin'ny toetra ekeny ho an'ny tenan'ilay zaza io izany hoe izay tia ny ray aman-dreny ho toetra n'ilay zaza no anerenan'ilay zaza ho tanterahany sy ataony zao anefa misy toetra na fihetsika izay tsy eken'ilay ray aman-dreny nefa mitondra fafinaretana mitondra fandrosoana mitondra fivoarana eo amin'ilay zaza dia amin'izay toe-javatra izay dia fibedesana no azon'ilay zaza izany hoe ilay dinga-pivoarana ilay dinga-panabeazana sy mifibeazana ao amin'ilay zaza mihitsy no sakanan'ilay ray aman-dreny ary teren'ilay zaza anapa-kevitra ny amin'izay zavatra tiany atao sy ho tanterahan'ilay zaza fa tsy ilay fandrosoan'ilay zaza no kendrena sy ho tanjona eo amin'ny ray aman-dreny ohatrany hoe manao vazy tanymanga ilay ray aman-dreny zany dia tiany ho boribory ilay vazy dia izay ny tiany na dia tsy tokony ho boribory aza ilay vazy io zany rehefa izay misy dia efa miteraka tahotra sy orooro sahady ho an'ilay zaza zany zavatra zany satria lasa tsy samaneo hevitra izy na dia fantany aza fa miteraka fahatokisa-tena eo amin'ilay zaza ilay fihetsika izay nataony fantatr'ilay zaza io zany hoe efa ty efa zavatra efa mba haiko ananako fahatokisany ty fa vitako ty kanefany tsy tian'ilay ray aman-dreny dia teren'ilay zaza aneo zavatra izay tsy tokony ho ataony vokany lasa zaza be fanahina lasa tsy matoky tena iny zaza iny lasa zaza mpanaiky be fahatany tsy samy manohitra itsony tsy samy fanakalo-hevitra itsony na koa lasa rehefa teren'ny olona dia tsy afaka miaro tena ka na zavatra tsy aso azy aza fa mety animba azy dia lasa ekeny satria no teren'ilay ray aman-dreny izy anaiky an'izany zavatra zany misy aza fotoana efa tsy ilay ray aman-dreny tsony zany ny eo anatrehany fa olo-kafa dia lasa zary ho fiainan'ilay manaiky be fahatany lasa tsy samy manao tsy itsony ilay zaza fa manaiky na dia zavatra tsy rariny aza no ampiarina aminy ary matetika dia io toetra ny ray aman-dreny le maneriny zaza napa-kevitra sy anaraka ny lalam-piofanana izay tsy tian'le zaza raha an'io akory satria sady tsy safidin'le zaza le izy no tsy taletany dia io ny tena lasa olana goavana eo amin'le hoe fatanydran'le zaza satria miteraka fahatarana eo amin'ny fanarahan'ny fiainany sy miteraka fahatiantoka goavana satria ny fotoana mandeha ihany nefa le tanora tsy afa-panadinana eo amin'ny lalam-piofanana nataony dia voatery miova lalam-piofanana hafa indray tena fahatiantoka be fahatiantoka ka zay mihitsy ilay izy namana Nardina hoe teren'ilay ray aman-dreny ohatra ilay zaza ano dokotera nefa sady tsy taletany iny no tsy safidiny
fa zavatra fa ny talentany safidiny dia rehefa vita ny heritaona tsy misy vokatra dia inona moa zany fa tsy lasa faty-antoka fotsiny ilay izy. tena hita tokoa ny olana teraky ny fanirena namana Landor Misajoely. Ina kosa indray ara ny vahaolana sy ny torohevitra ifamizarana amin'ireo ray aman-dreny sy ny mpanabe sy indrindrindrindra ho an'ireo miaino miaraka amintsika ao anatin'izao fandaharana fianarana sy fanabeazana izao. Ny tiana ho mariana zany aloha dia zao namana anaritiana aoko fantatry ny ray aman-dreny fa tsy mpanefi tany manga izy io le fandresantsika teo fa mamolavola sy mikolokolo mampivelatra sy mampisondrotra ary manazatra olona manamafy zay efa hain'ilay olona na hain'ilay zaza teo aloha ary mandetika izany any anatin'ilay zaza ny fiatanam-po anao ny tsaratsara kokoa hatrany ary mampandalo ilay zaza ireo antananjana tohatra rehetra tsy maintsy diaviny dia ireo dingam-pivoarana isan-karazana. Dingam-pivoarana zay tsy atao anaty faneriterena nefa zany dingam-pivoarana zany fa mifandraika amin'ny taonany sy ao anatin'ny serasera sy ny fampiresahana sy ankalalahana miaraka amin'ny safidin'ilay zaza ny amin'izay mahasoa azy. Noho izany tsara raha manontany aloha voalohan'ny hevitra ilay zaza fa tsy tsara raha manery an'ilay zaza anapa-kevitra ny amin'ny toetra izay ekenao ho an'ny tenan'ilay zaza. Ohatra ihany koa hoe le zaza efa mahay miaraba olona le olona iny nefa ny lasa misy olana aminao dia terenao ny zanakao tsy araban'iny olona iny intsony. Zany zany le zavatra tsy mety. Efa mandroso le zaza ho amin'ny fahaizamena sy ny fahalalam-pomba fa terenao izy hiverina amin'ny tsy fahalalam-pomba indray. Noho izany tsara raha toro sy tarihana ary taomin'izy ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany fa tsy rarana rehefa mahita sy efa manomboka mandroso amin'ny toetra tsara izay ampandroso sy ivelarany ara-piaramonina. Resahana izy ary atao tsapany ny faneho-pitiavana asehonao azy ka atsapahany fa mifanakaiky-poa ianareo mianaka. Velariny eo anatrehany vokatra tsara eo ampanaovana ilay fihetsika na toetra na vokadratsy raha manao fahadisoana sy manao ny tsy mety izy. Ianao ray aman-dreny mihitsy zany mampafantatra azy hoe tsy mety io dia velariny eo inona vokatra io zavatra tsy mety io fa tsy terenao izy anaraka an'izay zavatra tianao ho tanterahana. Dia vela izy no anapa-kevitra momba ny tenany fa tsy ianao ray aman-dreny no anery azy anapa-kevitra ny amin'ny toetra tianao ananany. Mankasitraka anao namana Landor Misajoely. Mahaliana foana ny resaka izay iarahana mifampizahareto sy fampiresahana ihany koa nefa fotoana manapetra ihany. Voatery tsy maintsy ho farana nandray aloha zany ny fandaharana fa ny faniriana dia samy andray fanapahan-kevitra tsara ny ray aman-dreny sy ny mpanabe mba ho tombotsoa an'ilay zaza dia apetraka ary ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'ilay nazy. Veloma tompoko. Veloma tompoko. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR Sampananteny Malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Mbola faly miarabanao indray amin'ny tian'io ity ny fiadanan'i Jesosy ane ho aminao. Hanohy ny finarantsika indray isika amin'izao fizarana fahaefatra izao ka manasanao ao hivavaka. Rainay izay ny an-danitra misaotra noho ny tombontsoa omenao anay
mbola ahafahany mianatra ny teninao. misaotra ny amin'ny fanenao masina izay mpitaridalana anay ho amin'ny marina rehetra, ko ampianaro izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. mbola ny votoatin'ny Efesianina trano no ianarantsika, ary efa fizarana faefatra sahady isika izao. Efa nahita loha hevitra lehibe roa isika izay tena songadin'ny Paoly ao amin'ity boky ny Efesianina ity. Nahita isika teo alohany amin'ny fahalehibiazan'Andriamanitra izay nahitantsika fa nasongadin'ny Paoly ny maharay an'Andriamanitra, ary ny faharoa dia nahita ihany koa isika ny amin'ilay ady ara-panahy lehibe izay i Jesosy no andaniny fa Satana kosa no ankilany. Mpandray anjara amin'ny io ady io avokoa ny olona rehetra, ka ny safidy no mamaritra izay misy anao. Nahita isika fa azo atao tsara ny miandany amin'i Jesosy ka mandray sy mitafy ireo fitaovam-piadiana samihafa. Fa amin'ny tian'io ity kosa isika dia hijery lohahevitra vaovao indray, dia ny amin'ny famonjena izay tranga tena ho tanteraka tokoa, ny amin'ny famonjena izany. Raha mandinika ny bokin'ny Efesianina isika dia hita fa tena miresaka mikasika ny famonjena amin'ny andro farany ny apôstôly Paoly. Manasanao mba hijery izay voalaza ao amin'ny Efesianina 1:1-10. Efesianina 1:1-10 manao hoe: ahatanterahany ny fitondrana tao mandra-pahatapitra ny andro voatendry, hanangonany ny zavatra rehetra ho iray ao amin'ny Kristy, na ny any an-danitra na ny tia-tany dia ho ao aminy. Mareo tsara ny voalaza eto: hanangonany indray ny zavatra rehetra ho iray ao amin'ny Kristy. Nanomana andro Andriamanitra mba hanangonany indray ny zavatra rehetra ho iray. Ny famonjena amin'ny andro farany no tinambara eto. Mbola manohy io lohahevitra ny famonjena io i Paoly raha mijery isika ny eo amin'ny 4:4 manao hoe: izany fanahy izany no santatry ny lovantsika ho amin'ny fanavotana ny olona izay nalainy ho an'ny tenany ho fiderana ny voninahiny. Mareo tsara ny filazana eto fa tena zava-misy ny santatry ny lovantsika ho amin'ny fanavotana ny olona izay nalainy ho an'ny tenany, ary ny anton'izany dia ny ho fiderana ny voninahiny, ho voninatr'Andriamanitra no antony. Alaivosary an-tsainany fa raha voavonjy ianao dia Andriamanitra no ahazo voninahitra. Nanaratsy an'Andriamanitra loatra manko ny devoly, lazainy fa ratsy fanahy Andriamanitra loza be masika tsy mpamindra fo. Tadidio, fa raha voavonjy ianao dia homem-boninahitra Andriamanitra, marina Andriamanitra. Noho izany dia raiso re, ekeo re ny famonjena izay honomen'Andriamanitra anao. Ataovy amin'ny fo tokoa ny fanavotana anao. Raha sanatria ny vava ka nataonao atsirambina na kilalao ny famonjena anao, dia mba jereo ane ny zavatra miseho toy ny hoe afa-baraka Andriamanitra tsy nahavonjy ianao, ary mirearea Satana fa tena nahazo anao izy. Efesiana 4:4. Efesiana 4:4 dia toy izao mivoalazan'ny soratra masina: ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanasiana tomokasianareo amin'ny andro fanavotana. Lasa malahelo ny fanahy masina izay mitarika anao amin'ny marina rehetra. Lasa malahelo ny fanahy masina ilay mpampiaiky anao amin'ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Kanefa tadidio, araka io fanambarana ao amin'ny Efesiana 4:7 io, fa io fanahy masina io anie no nanisiana tombokasehanaao amin'ny andro fanavotany. Ary raha toka tsy voaisy tombokasehanaao dia fantaro fa tsy ho voavonjy. Io tombokaseh io no manamarina anao ho isan'ny olombonjena. Efa nataon'Andriamanitra ny zay fomba rehetra
hamonjenanao mba ataovy izay anjara kely tokony ataonao dia ny fanekena sy ny fandraisana ny famonjena izany. Ary raha manaiky ny famonjena zay omen'Andriamanitra anao ianao dia ho faly ny fanahy masina satria nanaiky ianao. Ary ankoatr'izay dia izao ny voalaza ao amin'ny Efesiana 5:17 mba ho raisiny ho an'ny tenany izany ho fiangonana malaza tsy misy pentipentina na fiketronana na izay toy izany fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Jereo tsara ne fa tena ho raisin'Andriamanitra ho an'ny tenany ianao ary ataon'Andriamanitra tsy misy pentipentina na fiketronana na izay toy izany fa mba ho masina sady tsy misy tsiny ianao. Izany no fanirian'Andriamanitra ho anao. Miandry anao Andriamanitra ary manantenanao izy fa ho isan'ny olombonjena ianao koa maneke ary anio. Raha mbola manohy ny fandalinana isika dia mbola mahita fa tena azo antoka tokoa ny famonjena. Zao manko no voalaza eo amin'ny Efesiana 4:5. Efesiana 4:5. Na dia fony mbola maty ny fahadisoana aza isika dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy fahasoavana no namonjena anareo. Ekena fa mbola misy fahadisoana na fahotana eo aminao, saingy ny fanoloranao tena ho amin'ny famonjen'Andriamanitra dia hitondra fanavotana ho anao. Ho velona miaraka amin'i Kristy ianao ka tsy ianao intsony no jeren'Andriamanitra amin'izay fotoana izay fa Jesosy Kristy. Koa dia voasaro ny fahamarinan'i Jesosy ianao ary dia takona ao aminy ny fahadisoanao sy ny fahotanao. Izany no antsoina hoe fahasoavana. Fahasoavana no namonjena anao. Ary mbola manantitra izany Paoly eo amin'ny 9:5. Efesiana 4:5 fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezan'Andriamanitra. Tena fahasoavana no namonjena anao. Fanomezana avy amin'Andriamanitra izany. Ny hany rasan'Andriamanitra aminao dia ny handray izany fanomezana izany amin'ny finoana. Koa ray soary ny fanomezana tolon'Andriamanitra anao amin'ity androany ity. Koa raha manao izany ianao dia tsarovy ity fanambarana ity. Efesiana 4:5. Ary niarana tsangana isika ka niarana petrany any an-danitra ao amin'i Jesosy Kristy. Iaraka tsangana amin'i Jesosy ianao ary iara-petraka amin'i Jesosy any an-danitra ihany koa ianao. Ny hevitra izany dia izao: ho vonjena tanteraka ianao iara-monina amin'i Jesosy any an-danitra mihitsy ianao. Move tsy mba maniry izany ianao? Raha maniry izany ianao dia manasanao mba hivavaka iaraka amiko. Rainay izay any an-danitra, misaotra betsaka ny amin'ny teninao izay tena mampianatra anay, tena mampahery anay. Ampianaro izay mba hanaiky sy handray ny famonjena amin'ny finoana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny namanao Rija Esperanto Mory no niaraka taminao teto ary manome fotoananao indray ho amin'ny fizarana manaraka. Hitahinao aneny Tompo. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.